ka daholo rehetrarehetra natokantrano raikitra indrindra ary tiany resakitsika tsy mora mitady olona ho tiavina zareo amin'ny ankapobeny any koa dia ny olona amin'izao efa manomboka mety tsara vela tsy daholo na tiara dia mody mety tsara vela tsy hoe tia nefa tsy tia akory fa ity misy torohevitra vitsivitsy alalana ny olona anankiray ary elana amin'ny olona anankiray mba tsy ho akaiky anazy satria ho vitaka isika ho an'ny olona tsy tia biby. Raha vao tsy tia biby ny olona anankiray tsy voatery iompy aloha fa kosa hoe vao mahita biby izy na saka na alika hoe mandalo ao tonga dia miala ilana izy hoe tena tsy tian'io zaho dia lao miaraka aminazy satria tsy inona na hainao olona miaraka aminazy ao dia lasa mba tsy ravina anazy rehefa tafiditra ao tokantrano ao. Dia ny torohevitra manaraka indray raha toka hoe tsy maka-fiarahana matotra ihany koa iny olona anankiray na lehilahy na vehivavy zany. Tsy maintsy fantatra foana ny olona hoe matotra hiaraka amiko ve ity olo ity sa manana ihany fotsiny. Na ho an'ny lehilahy na ho an'ny vehivavy dia mahatsapa an'izay daholo. Rehefa tsy eritreretin'ilay olo hoe zavatra matotra ilay fiarahana dia lao tany satria animba ny fiarahanareo anankiroa indray androany io. Ny torohevitra manaraka ihany koa dia fadio miaraka amin'ny olona mpanao toko fitaka. Androany le ry promettre be je t'aime makitra ery alaiko vady ndry amin'ny herinandro. Ividianako indry le akanjo milay be ary tonga nefa amin'ny fotoana dia imeza fotsiny kalikiva tsy maintsy ividianako an'iny ndry fa aza atahorana tsy atahorana aza manandry fa tsy maintsy ividiko andriny kiva satria mbola tsisy asa fô zay nataondry le rony tonga dia efa miomandry izy sipa elao tany fa bany tsisy ilaivana azy. Dia ny torohevitra manaraka ihany koa dia aza miaraka amin'ny olona mpanendrikendrika. Alaina ohatra hoe miady ianareo mitsano dia tsy maintsy ianao foana ny aran'ny rihitra ndringe ny atao izany elara nga ny tena diso ndry kosa ny tanao an'io rangaha ndry kosa ki tena ohatrany tsy mety ny nataondry iny elako rangatsy elà ny tena diso amin'io. Fô zay ny ao anatin'ny fiarahanareo roa dia tonga dia lao tany na lehilahy na vehivavy manendrikendrika amin'ny zavatra tsisy dikany isaky mihetsika isa minitra dia lao tany tonga dia raha vao ohatra hoe fiarahana fa zay natao hoe toxic relationship tsy ho vanina fiarahanareo roa fa tonga dia lao. Torohevitra manaraka ihany koa dia fadio ny miaraka amin'ny olona anankiray tsy manaja ny fianakavianao. Rehefa ela miaraka ianareo roa dia tsy maintsy iona ny fianakaviana ny lahy sy ny vavy. Rehefa tsy manaja ny fianakavianao na tsy manaja ny ray aman-dreninao iny olona anankiray iny dia elao tany satria mila manaja ny ray aman-dreny aloha voalohany indrindra ny rafozana ny vinanto. Rehefa tsy ao anatin'izay fihetsika izay dia elao satria tsy maintsy hiteraka olona ny fianakaviana indray androany rehefa hiteraka ianareo roa. Na lahy io na vavy dia tsy maintsy manaja ny fianakavian'ny tsirairay. Ny torohevitra manaraka ihany koa dia fadio ny miaraka amin'ny olona mpanao didy jadona. Ary ambonin'izay hoe izy ihany foana ny tsy maintsy lela sy miteny ianao tsy mba manana eritreritra hoe hihaino ny teninao izy fa izy marina. Aza miaraka amin'ireny elao tany.